rody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tsy amitra amin'izay foto-kevitra efa nijorony. Fanovana mpikamba ny gouvernemanta, misy minisitra tsy azoko tiana ve? Antsojay atao amin'ny orinasa malagasy manana anjara lehibe eo amin'ny toe-karena ny AAA hoy Gilbert Rarzatovo. Tomboko klasy tomboko vavy fifaliana lehibe ho anay indray no miarabanao ao tokantrano amin'ity takarivan'ny zoma 20 Aogositra 2024 ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izay hitoetra iaraka amin'ny MPS hatramin'ny farany ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Indro ary aroso aminao avy hatrany ny tatitra mahakasika ny coronavirus eto amintsika atao anatin'ny 4 ora hoentiny Njavandremaefa sy Manora Andriamalala. Araka ny tatitra navoaka ny CCO androany dia marary iray vavondray no namony ainy avy any amin'ny faritra Orombe. 720 ny tranga vaovao ka ny 730 amin'ireo avy eto Analamanga avokoa. Ny 8 avy ao Olotra Mangoro, 9 avy ao amin'ny faritra Diana, 5 ao Sava, 2 Sofia, 1 ao amin'ny faritra Matsiatrambony, 1 ao Boeny, ny 1 ao amin'ny faritra Tsinanana ary ny 1 ambony kosa tsy voafaritra mazava ny toerana misy azy. Tafiakatra 770 sy ray alina araka izany zao ny totaly ben'ireo mitondra ny tsimokaretana teto Madagasikara nanomboka ny volana Martsa. Raha ny 730 sy 700 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana. 770 ireo marary mafy ny alaintsona hoe forme grave. Ny ampy 720 amin'izao kosa ireo vao marina fa sitrana. Araka ny tatitry ny CCO hatrany dia miisa 237 alina ny fitaliana PCR vita hatramin'izay. Raha toka 25 ny fitaliana vitan'ny Genexpert. Ny eo amin'ny vaovaon'ny fiainan'ny pirenena ny lafiny ara-tsosialy ihany koa dia nanatona pahay toe-karena mpandinika fiarahamonina ary mpandinika ny fiainam-pirenena androany mpanao gazetiny MBS ny resaka makasika ny fomba fitantanana ny toedrara eto amin'ny firenena amin'izao indrindra ny resaka politika ary ihany koa ny fanakatona ny orinasa malagasy. Nomena Andriamana Misata no mitatitra an'izay eo amin'ny sarin'ny Tokramaro sy Mathieu Princy. Ao anatin'izao vanim-potoanany amenara-pahasalamana izao dia mbola mitohy foana ny fanaovana antson-jay atao amin'ny orinasa malagasy. Anisan'izany zava-nisy tetsy amin'ny AAA tetsy be orikika ny alarobia lasa teo. Misy fiatraikany ratsy amin'ny toe-karena malagasy izany, indrindra fa efa betsaka ireo orinasa tsy mihodina intsony ka voatery ny katona ary efa betsaka ihany koa ireo mpiasa malagasy izay nalefa chômage teknika. Ny atao hoe orinasa dia tsy orinasa hitanao trano be io mampiodina vola sy ny sisa ao anatiny fotsiny atao hoe orinasa, fa misy any ambony zany hoe anamont, misy aty ambany zany hoe anavalina. Ny any ambony dia volan'olona ny asa, ny fameloman'olona sisakarazany satria ny orinasa dia mamelona mpiasa, misy mpiasa miasa ao. Ny orinasa dia misy olona vatsiny ao. Ny orinasa dia misy fifandraisana vatana fanjakana ao amin'ny etra sy ny sisa. Ka raha vao mikitika orinasa anankiray ao anatin'ny vanim-potoana anankiray dia tsy orinasa io mitsony satria ny orinasa ny tsy amin'ny tompony fotsiny fa le olona rehetra manodidina ao zany hoe contour rehetrarehetra dia voakasika zay dolodoloka, voakasika zany ny mpanjifa, voakasika ny mpiasa, voakasika ny tontolo manodidina rehetrarehetra n'le orinasa voakasika tao. Dia est-ce que teny vazady hoe est-ce que le jeu vaut la chandelle? Azo fandaminana zany rehefa nitombotso amin'ny firenena sy ny vahoaka sy ny orinasa eto amin'ny firenena satria manana ny toerany eo amin'ny économie malagasy zany atao hoe groupe Ticone Magro zany eto Madagasikara. Nisy valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany nataon'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara teny amin'ny QG Belair izay no mafisin'izy ireo moa indrindra ny momba ny foto-kevitra ijoroan'ny RMDM amin'izao fotoana izao. Vaovao tateriny Germaine Menjanahary sary ny toky Ramarola. Firenena fahadimy amin'ny manitra indrindra i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Amehana avokoa na ny ara-toe-karena, ny sosialy ary ny politika eto amin'ny firenena. Ho an'ny RMDM dia tsy miova ny foto-kevitra ijoroany dia ny fikatsana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy sy ny fantsiana ny fitantanana tsy mety ataon'ny mpitondra. Nandraisan'ny RMDM anjara tamin'ny 10 ny volana août teo ny dinika fitadiavam-baolana ho an'ity firenena ity. Nandray antanana ny sosokevitra rehetra tamin'ny fotoana igny
izahay ary namaly an'izany amin'ireo mpizaika rehetra ankehitriny ka ny lalana alihan'ny fitondram-panjakana dia ny hitany fa hoe ovaina malaky ty gouvernement ty fa mba hoentina anakonana maso ny vahoaka malagasy dia zahay dia miteny fa tsy vahaolana ho an'ny firenena fa vahaolana ho an'ny mpitondra no nataony fa tsy vahaolana ho an'ny firenena zany hoe gouvernementa ny mpitondra fanjakana fa tsy gouvernementa ny vahoaka malagasy satria mbola mipetraka sy mbola miamafy ny antsojay ataony mpitondra fanjakana ny mpanohatra ankehitriny eto izahay dia misitona ny sainy rehetra fa izahay dia tsy emotra amin'izay fanapahan-kevitra ho raisinay koa hitenenanay ampabe maso fa hoe ajanony tsy misy atakandro io fampitahorana sy raha matahora sy atsojay zay ataonareo amin'ny mpanohatra io fa tsy mahasoa ny firenetsika valanaretina atriana fa mpandrosoana ny firenena atriana fa aza manohatra ny mpanohatra satria ianareo ihany no miteny fa hoe ny mpanohatra tozoro afara ko sanatria ve afara ny mpanohatra koa ny mpitondra ka hanohatra ny mpanohatra ajanony re ny tokony atao no atao fa zay tsy tokony atao avelao ho ataony hafa tsara moa ny manamarika fa efa manomboka ny fananganana ny RMDM any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao antoko maro samihafa no mivondrona sy mandravokevitra ao amin'ity vovonana ity tahaka ny ao Antsirabe izay nijoro nanomboka ny sabotsy teo manoloana ny fanovana ny mpiambana anivon'ny gouvernementa omaly dia nitondra ny fomba fijeriny manoloana izany ihany koa ny sy ny zavamisy amin'izao fotoana izao nisy olombaboaka ny Madagasikara Emilien Rambosalama vaovao nangoniny Lorette Berton sary nitoiky raha maro lahy tsy miafina amin'ny rehetra ho ny solombavambahoaka iray voafidy teto Andrenivohitra fa misy ny ministra sasantsasany efa tsy tia ny vahoaka intsony satria manimba endrika ny fitondram-panjakana saingisaka ny misy fanovana ny mpikambany gouvernementa tafaverina amin'ny toerany ihany izy ireny zako na nisan'ny nankatoka an'io fanoloana ny gouvernement io tamin'ny session farany teo natao moa le izy fa tsy arakaraky ny izy zany hoe raha ohatra ny reny no atao dia aleo tsy manao ny antony dia tsy hitako ny antony any tokony anasorana amin'ny ministry ny fahasalamana satria reny ny tena mahafantatra hoe izao ny teny ilaina amin'ny fitantanana ty Covid-19 ty izao ny teny ilaina amin'ny mahararin'olona any amin'ny resaka fahasalamana misy ny ary fantatra reo mpanao gazety any zany fa misy ny mieritreritra ho super ministre ao amin'io gouvernement io ary mavita aza mibaitro ministre hafa ary misy ary ministre miteny mihitsy na hoe hay premier ministre zany tsy resaka amiko fa ny filohan'ny pirenena ihany fantatrareo le zany ary zany no miteraka olana eo amin'ny firaisamonina na amin'ny eto amin'ny na amin'ny eo amin'ny samy institution azy ka zay mieritreritra hoe mba izy tokony misy an'izany hiala ao tokony misy an'izany isolo kanefa dia mbola mijanona dia ho hitatsika eo dia tsika eo ny fandehany ary ho tsarainy tantara hoe iza no ahoana marina ny tena fiainga eto fa raha tsy arak'izany no tokony mieritreretinay solombavambahoaka andrasana ny ezaka ataony gouvernementa vaovao vao ny soloana omaly io indrindra fa eo amin'ny fanatanterahana ny etaeta ny vahoaka satria andraiky ny amin'ny mampanatanteraka azy ny mamaly izany fa tsy mampanantena fotsiny ihany ny zavatra ilaina dia ny ministra afaka anatanteraka an'izay etaeta ny vahoaka eny amin'ny fiainana andavanandro fa tsy ministra andehanao araky ny fitenena hoe la voix de 100 mètres asaina amin'ny teny dia tia nytenena zany fa tsy afaka hiteny mihitsiny hoe tena zao ny teny ilain'ny vahoaka ny fanovana membre gouvernement dia tokony arahana fanovana fomba fiasa ihany koa sy fanovana stratégie amin'ny zavatra atao fa raha hoe mbola le stratégie tolo ihany no arahana dia tsy sy fomba fanomezana toromaritra dia tsy mety zany hoe zay tenen'ny vava zany tokony arahana asa ary ohatra zao tamin'ireny anomboka reny ny fiboahana dia niteny mihitsy ny filoha-pirenena hoe ararotsika amin'izao
ny fanamboarana ny lalana eto Antananarivo. Dia za zany mijery ny fanaovana lalana eto Antananarivo dia zao ve zany le fanamboaran-dalana manara-penitra, satria raha mahita ny ety aminay boribory tamin'ny fahefatra miala eo Mahamasina ianao a miakatra ny akady lalana tonga tapina Tsimbazaza midina aty amin'ny assemblée dia mahazo an'iny digy mialo akady-bahoaka mandra-patonga ery pasitra dia raha mijery ianao a dia hoe le digy iny angamba tsy route nationale 58A ary ny lalana atao anaty tanàna ato angamba dia tsy lalana anatin'ny ville fa dia atao hoe efa route secondaire ary dia tena raty kanefa dia ny tena izy hoe amboarina amin'izao ka dia eto dia miantso anareo zany taterao le zavatra le resaka navoaka anareo hoe amboarina ny lalana amin'izao confinement zao fa efa 10 volana ihany tia anao portion ny lalana eto amin'ny boribory tamin'ny fahefatra tsy vita. Tontosa androany tamin'ny 12 sasany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny minisitra teo aloha, ministra ny fahasalamana sy ny ministra vaovao teny Ambohidahateny no nanatanterahana izany teny amin'ny fobe-toeran'ny ministera ny fahasalamana. Nanatrika ity fotoana ity moa Asin'Andriamalala sy Tahiriny Aina. Maro ny faneho-kevitra niseho tamin'ny fanesorana ny ministra ny fahasalamana ny profesora Ahmad Ahmad nandritra ny fikitiana ny mpikambana sasany tao anatin'ny gouvernemanta omaly. Saika momba n'ilay fangatahana fanampiana sy vonjy tany am-piarahamonina antoka amin'ny Madagasikara noho ny tsy fampin'ny fitaovana hiatrehana ny valan'aretina coronavirus no heverina maro ho antony nanesorana ny ministra ny fahasalamana teo aloha ity teo amin'ny toerany. Teo am-pamaranana ny lahateniny tao aorian'ny famindram-pahefana dia natsiaro ireo mpiara-miasa aminy sy ireo mpiarahamonina antoka amin'ny Madagasikara ity ministra ny fahasalamana teo aloha ity. Tiako soritana fa tsy haiko tsy hisotranareo akaikinareo fialandava aho indrindra moa tenako mpiasa ny fahasalamana misitana kely aho fa zao akaikinareo ihany. Manaraka izany hitatsika fa ady am-valan'aretina mitady fitaovana mba tsy haitsika tsy hisotrareo mpiara-monina partenaire technique et financier izay nanampy antsika amin'ity valan'aretina Covid-19. Taorian'ny fandraisam-pitenenana sy famindram-pahefana dia niezaka nangataka fanampanazavana tamin'ity ministra teo aloha ity mpanao gazety saingy tsy nahazo. Niematra tamin'ny fanapahan-keviny ny fitondram-panjakana mikasika ny resaka fanadina-panjakana amin'ity taona ity ny CEPE no akaiky indrindra amin'izany. Raha toy izao ny fanadihadiana nataony Asin'Andriamalala sy Tahiriny Aina hatrany. Efa maro ny antsoantso nataon'ny tompon'andraikitra ny sekoly, ny ray aman-dren'ny mpianatra ary ny mpampianatra manoloana tsy mbola fahavononan'ireo katita kely hiatrika ny fanadina-panjakana CEPE amin'ity volana septambra ity saingy tsy nenohy ny fanjakana izany. 10 andro sisa mantsy dia higadona ny fanadinana kanefa ny akamaroan'ireo zaza hiatrika izany CEPE izany dia ny volana martsa lasa teo niditra an-tsekoly farany. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Zay zany andresantsika azy. Dikan'izay amin'ny fomba hafa no afahana ataontsika hoe mitsara ny fahaizan'ireo zaza ireo mandritra ny cycle izay nandalovana. Hitratra somatsara ny daty izay napetraka ny hoe 1er septembre hiaraka nao examen daholo ny zaza rehetrarehetra. Ny fomba fanaovana azy no niarahana amolavola amin'ireo teknisianina. Eo amin'izay lafiny fanabeazana izay hatrany dia isany nitaky ny ananan'ny fanabeazam-pirenena minisitra manokana ny Sempama nanao ahoana re ny fandraisan'izy ireo ity fanovana ny membre ny gouvernementa izay nitontosaina omaly ity fanadidiny Lorette Berton sary ny tokra Marola. Efa hatry ny ela no nidradradratra ny sendikan'ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara manoloana ny mahazo ny tontolo ny fanabeazana eto amin'ny firenena. Ho an'ny Sempama tsy ny olona no jerena fa niezaka hoentiny ho fanatsarana ny fampianarana. Samy voasolo avokoa ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa sy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Manao ahoana ny nandraisan'ny Sempama izany? Io olona io dia tsy anay, tsy olonay io fa tena olom-baovao. Dia matoa no io nomen'ny fitondrana dia io ny heveriny fa mety zany hitarika anay. Ka zay kosa nefa dia mametraka manao hoe vahiny izy zany tonga ato aminay ka amin'ny mahavahiny azy dia heverinay
fa tokony mitaky izy fiara-miasa aminay nitaky zahay nitratratratra efa mijinika ny raha hoy zahay teo amin'ny sary nomenay jinika ny raha nomen'ny fitondrana dokotera zahay mba hanampy zany raha hanampina zany raha mijinika zany io zany raha matao ministra enona fa amin'ny herinandro ambony dia efa andeha amin'izay ny fampiarana ny lalàna rehetra tokony hitantanana amin'ny ministera goavana zay aminay dia kitro ifahara amin'ny fampandrosoana tsotra ny teninay io olona napetraka io dia fatatray tsara raha miaramila dia hoe io ny manana ny grady ambony indrindra eo amin'izany ministeran'ny fampianarana teknika sy fanofarana arakasy zany dia mino zahay fa vita sy atsakany sy andavany ny andraikitra nomen'ny gouvernement azy teboka telo no takiny ny sempama amin'ny ministra vaovao misahana ny fampianarana eto Madagasikara ny fanesorana ireo tompona andraikitra rehetra tsy naomby teo aloha rehefa avy nanaovana fanadihadiana lalina momba ny raharaha maloto rehetra niseho ny fanomezana tantsoroka ho an'ny sekoly sy miankina rehetra ary ny fametrahana ny tany-tandalàna izay tokony ho ny mpampianatra no fitaratra amin'izany ny fitakinay dia zao amma tsy matianina misehitra ny fampianarana sy fanabeazana azy zay zany dia mitaky ny fanoloana ireo tompona andraikitra rehetra teo aloha teo nivony ty ministerana ity alohan'ny anesorana ny reny nefa dia mitaky zahay ny anaovan'ny IGE sy ny bianco fitsiriana an'ireny olony reny mialohan'ny elany eo ao aminay nahita maso zany hoe fanjakana tsy tan-dalàna didim-pitondrana voakana ministra sahana chef Cisco sy draine toerina tsy fanaran-dalàna mibaribary zany tsy misy tompona andraikitra mialamaina fa tsy maintsy tsirian'ny IGE sy ny bianco aloha zay vao manao famindra-pahefana amin'izay isolo toerana azy reny mitaky zay ny fampidiniana ankitsi-po sy tsy misy fitsaram-belatsia amin'ny telotota ny sekoly ny fanjakana ary ny ray aman-dren'ny mpianatra dia niverina tokony indray ny mpiasany eo anivon'ny orinasa Knappmad androany na ny Centre national de production de matériel didactique teny amin'ny fobetoerany teny Akorondrano teny vaovao tanteriny noro fitiavana sary ny Andry Rakotomalala Ny amafy ny fitokonan'ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa Knappmad na ny Centre national de production de matériel didactique Akorondrano androany enimbolana amin'ity volana ity izay izy ireo no tsy nisitraka ny karamany ara-dalàna avy amin'ny fitondrana misy amin'ireo mpiasa no voaroka tsy nahaloa intsony ny hofatrano ny fitadiavana sakafo isan'andro manginy fotsiny mpiasa iray no efa namoiny vokatry ny tsy fahafana mitsabo no fijaliana sy mindady amin'ny mpiasa tsirairay avy ato anatin'ny orinasa Knappmad no resaka hofatrano sy ny amin'ny vady aman-janaka sakafo zany mitaky kosa zay ny zoanay amin'ny mampiasanay ny karamanay embolana ato amin'ny orinasa nefany atranjay misy any ny olona tonga teto nanazavana nefany mampandedisanay fotsiny zay zao tompoko marary tokony andeha dokotera nefa ny hosty tsy aloha zanakay tokony anao traitement amin'ny hosty fa avy nydidina tokony andeha foana zany mandeha maka fanafody any lany vola ary tsy misy anaovana an'izany satria tsy maintsy amoaka vola posy zay nefa ny hanina hoanina raika poka no hanina atao vary sosobe rano dimy mianaka zay vita iroso amin'ny dingana mafimafy kokoa izy ireo raha toka mbola tsy mivaly ny fitakiana amin'ny herinandro avy izao takinay ny famohana ny karamanay enimbolana tsy misy fepetra faharoa takinay ny famohana ny fanofany orinasa ny volany Knaps tsy misy fepetra enimbolana fahatelo takinay ny fandoavany orinasa ny volany hosty tsy misy fepetra ny asana tamin'ny 7 natao tompoko nefa tsy andraisanay vola ahoana moa ny asa ny afalasa ary tsy nandraisam-bola no avy indray ny ampanaovana anay izany hoe tsy handray anjara feno zahay ato amin'ny Knappmad raha tsy voalohany karamanay enimbolana vokatry ny
fanontana ny fanadinana CPE sy BPC tamin'ny taona 2024. Misy veny fandavana ny karamanay vokatra ny fanaovana an'ilay zavatra tary le CPE 2024 zany io sy BPC. Raha misy zany le vola maninitra aloha, raha tsisy zany le vola nakaiza ary natao ino ary natao tamin'inona. Efa maro ihany izay etsika fitakina nataony orinasa Knapmada izay saingy tsy mbola nisy mpiaino hatramin'izao. Mahatsiaro ho tsy misy mpia sy adin'ny fanjakana tanteraka izy ireo. Tiana moa no mampatsiahy fa azonao arahana amin'ny pejy sy ny roiny Malagasy News avy hatrany ireny fampalalam-baovao arosiny MBS ireny. Nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony fikambanana ny mpiaro tanindrazana na ny tanindrana eto Madagasikara teny Andrefanambojanahary teny Androany. Nitsindrina izy ireo ny teo amin'ny sehatry ny fampandrosoana eto amintsika fanadidi Niger Menjanahary sary ny tokra marola. Mijoro ny fikambanana mba ampirahina ny avy any amin'ny faritra. Tanjona ny fampandrosoana ny firenena sy hoary fanina ny fitantanan-draha rahan'ny-pirenena eto Madagasikara ka tsy hisy tombo sy ala sy mizana tsindrinila ny fampandrosoana eto manerana ny Madagasikara. Rehefa jerena misy ny fikambanana zanakianina zanakanina dia andao havonjina iray ireo fikambanana ireo mba hametsahantsika hoe zay solidarité tsika zay afahantsika hiara hiasa hiara hampandroso an'ity firenena ty. Tsy midika zany hoe ny any amin'ny sisiny ihany no afaka midy samby fa rehefa manana na olona veto rehefa manana fierté côtier ka monina any antsimo dia afaka miadere anatin'ny fikambanana. Mieritseritra zay anao congrès régional eto Antananarivo atao eto Antananarivo anasana ny feloa régional ny Bongolava, ny Analamanga, ny Tasy ary Vakinakaratsa. Tsy fanovana gouvernemanta sy olona ao anatin'ny fitondrana no tena olana hoy izy ireo. Fa ny paikady ny fitondram-panjakana mihitsy no mila ovaina ka ampandrosan'ny Madagasikara fa tsy faritra na faritany iray. Hita tarasa tokoa izy io na amin'ny lafiny ekonomika na amin'ny lafiny ara-sosialy na amin'ny lafiny ara-pahasalama. Hitatsika amin'izao hamehana ara-pahasalamana zao dia nanana olana ny any amin'ny sisiny tsy mitovy ny traitement. Tokony hitovy ny traitement ny any amin'ny sisiny sy ny eto Antananarivo. Tsika malagasy ray kidy malagasy ray tokony hitovy ny fampandrosoana. Mbola eo amin'ny vaovao sosialy dia hatramin'izay ny atombohan'ny fiboahana teto Madagasikara izay dia maro amin'ny vahoaka malagasy no latsaka kanterena tanteraka indrindra ireo mipetraka eny amin'ny faritra iva, ireo mponina amin'ny faritra iva zany na ireo lazaina matetika hoe ambany tanàna. Fanadihadiana ry fitiavana sy Andra Kotomalala. Mahatsiaro tsy mba misy mpijery ireo vahoaka tena sahirana eny amin'ny faritra ambany tanàna toy ny teny amin'ny faritra Anosato, ao ireo manano-tena, ao ireo mitrongo vahomana fa ao ihany koa ny zokiolona. Ilaina nefa ny fanampiana azy ireny ao anatin'izao fiboahana izao. Saika avy any ambanivohitra avokoa ny ankabeazan'izy ireo tonga eto Antananarivo mba hijery fiainana tsaratsara kokoa saingy tsara karak'izay ny zava-nisy. Salota aloha petraka tany ambanivohitra tany dia rehefa nifindra tamin'ity toerana ity ny tsenan'ny Tatsah dia nanaraka tsenan'ny Tatsah ty zany izay le confinement zany tena hita be mihitsy hoe nampisy fiantraikany be teo amin'le fiainana le izy. Rehefa maty ny vadiko dia dimy ny zanako dia zay ihany mamelona anazy. Dia izay manofatrano dia 5 alina ny fatranonay. Sahirana izay fa izay moa tsy mba manana hitaraina dia tsy maintsy midemerite mba hirarahan'olona manarana rano ena na manasanasa lamba tsy manana atinasa zany mba zay. Sahirana izay mijaly mihitsy izay amin'ny fitadiavam-bola hatramin'izay nisy ny confinement izay mitaizaka mboty manano tena mivaribarotra kely sady manasanasa lamba. Tany Ambomandroa izay mipetraka fa mipetrahanay teto zao 13 taona. Varibarotra nanenjika tsenan'ny Tatsah mianaka mpinana taizana nisy fizarana dia tsy mba nahazo izay efa nisoratra anarana izay. Zay zany anisan'le lazaina hoe fa zokiolo efa tokony mba handray an'le fanampiana fa tsy misy. Ny asa ataoko zany mivaribarotra kely manao mofo anana kely eo
fangatana manokana zany indrindra fa amin'ny mazokol dia mba tokony hojerena manokana zany zay mba tokony azo an'ilay fanampiana fa tsy hoe nefa nahazo foana mahazo. Maro tokoa no mba nanantena sy niandrandra ilay fanampiana vaditsiny tosika fameno sosialim-bahoaka toy ireto fianakaviana sahirana ireto saingy tsy mba nahazo ny anjarany ka voaterimiana amin'izay zava-misy eo. Efa betsaka ihany izay sorabola azon'i Madagasikara tany ivelany hiatrehana ny ady amin'ny Covid-19 saingy aiza tokoa izy ireny, inona no antony tsy hizarana azy ireny isambaravarana amatsiana ireo olona tena mitrongo vahoamana toy izao. Faranantsika amin'ny maresaka ny ivelany kosa ny fampalalam-baovao vokatra ilay fipoahana goavana sy ny fitombon'ny trangana Covid-19 any Liban dia nisy androany ny fanapahan-kevitra niraisy ny fitondram-panjakana any antoerana. Anjavandre mahefa sy manorandre malala no nitatitra ny vaovao. Tao arian'ny fipoahana indrony sesy tao amin'ny seranantsambony Beyrouth sy mba avokoa ny 50 isanjaton'ny hopitaly fandraisana marary ao Liban. Vokany sahirana ireo mpitsabo satria akavitsiana sisa ny toerana andraisana ireo marary ny Covid-19 any antoerana. Voatery ny roso tamin'ny déconfinement vonjamaika araka izany ny ao Liban mba hampiana ny fahasahiranana amenjady amin'ny toeram-pitsaboana izay efa feno sipodiky ny fipoahana. Tsy haritrela nefa izay fialana amin'ny fihiboana izay satria tapabolana ihany ny fehim-potoana nomen'ny fanjakana ao antoerana. Entsankilany manay mafy amin'ny fahasalamany sy ny tsy fisinany akamaroan'ny mponina ao antoerana. Vokatry ny fipoahana mantsy dia maro no rava fananana ary tsy manan-kelofana intsony. Mialohan'ny sarantsika tompolasy tompovavy dia indro averina tanterina aminao ny tatitry ny coronavirus eto Madagasikara. Araka ny tatitra navoaka ny CCO androany dia marary iray vavondray no namony ainy avy any amin'ny faritra Orombe. 720 ny tranga vaovao ka ny 730 amin'ireo avy eto Analamanga avokoa. Ny 9 avy ao Olotra-Mangoro, 9 avy ao amin'ny faritra Diana, 5 ao Sava, 2 Sofia, 1 ao amin'ny faritra Matsiatrambony, 1 ao Boeny, ny 1 ao amin'ny faritra Tsinanana ary ny 1 ambony kosa tsy vao faritra Mazava ny toerana misy azy. Tafiakatra 740 sy ray alina araka izany zao ny totaly ben'ireo mitondra ny tsimokaretana teto Madagasikara nanomboka ny volana Martsa. Raha ny 730 sy 700 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana. 770 ireo marary mafy ny laintsona hoe forma grave. Ny ampy 720 kosa ireo vao marina fa sitrana. Araka ny tatitra ny CCO hatrany dia miisa 237 alina ny fitaliana PCR vita hatramin'izay. Raha toka 25 ny fitaliana vitan'ny Zen Expert. Iny vaovao iny ihany koa tompoka lasy tompoka vavy no azonay naroso tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ny fanarahanao ny fampalalam-baovan'ny MPS isanandro ary ny MPS ihany koa dia manome fafampo anao isan'ora na iza misy anao na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina indrindra ny ankasitrahana ny teknisianina sy ny mpanao gazety ny fanometanana sy ny aran'isa lahatra ny tenanay no mametraka ny mandra-pitafa ao manaraka. Firy moto.